Tolony toekarem-pirenena ndraiky kosa nitondra ny fomba fijery ny manoloana ny fiverenan'ny fiaraha-miasan'i amin'ny Madagascar andrematoa Beza Seramila loholona teo aloha zava-dehibe ho ny tenany izay fiverenan'ny fiaraha-miasan'ny rotonta izay indrindra eo amin'ny toekarem-pirenena. Zava-dehibe loatra amin'ny firenena malagasy ny fiverenana amin'ny fiaraha-miasa mitahirim-bola iraisam-pirenena na ny amin'ny araka nambaran'andrematoa Beza Seramila loholona teo aloha. Fiverenan'ny fiaraha-miasa izay anokatra ny lalana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpanambola mahazatra hoy ny ambarany. Ny FMI zany manao ny asan'ny gendarme zany amin'ireo mpanambola sy mpanampitsika reo zany. Fa raha izy milaza hoe olona tsara Madagasikara, azo raha miasa Madagasikara fa tsy fanjakana sy tandalana tsony dia afaka matoky tena zany ny mpanampy vola, ny mpambatsy vola amintsika ty dia misokatra zany ny mpanambola ho aty Madagasikara manomboka zao. Ka zay ny zava-dehibe. Ka ny fandehanan'ny président Regional Mampianina any Washington io zany dia fanokafana Madagasikara amin'ny firenena erantany ka dingana lehibe midika fifaranan'ny crise nisy eto amintsika zany io araka ny fanantenana satria manomboka eto zany ny voalohany zavatra hisy zany le fanampiana amin'le aide budgétaire zany hoe le fanampiana amin'ny volam-panjakana piasantsika eto hatramin'izay io moa vola be anoany amin'ny 60 millions d'euros isa-taona zany ny fanampiana tamin'ireny ataoko fa hanampy atsika zay amin'ny faindohan'izao zany ary mbola betsaka noho izay zany ny zavatra antenentsika ho azo. Nomarian'ny loholona teo aloha Beza Seramila kosa nefa fa ilaina amin'ny fahaizana miady varotra sy mandresy lahatra ahafahan'ny Madagasikara mahazo tombony ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany. Zay foana ny resaka hatramin'izay zany hoe atsika malagasy zany tsy mahay négocier zany hoe tsy mahay mivarotra nga mba azo nilazana azy satria amin'ireny arakaraka ny fahaizantsika zany mandresy lahatra zay olo miresaka amintsika fa tsy maneka ambokony fotsiny zay lazainy no azahoantsika tombony. Ka raha ohatra haintsika zany mivaloriser na manome vidiny na manome lanja ny zavatra nanantsika eto an-toerana hatramin'izay tsy ny zavatra any harenantsika ambany tany fotsiny, tsy ny harenantsika anaty ranomasina fotsiny, fa indrindradrindra zany ny fahaizantsika manisy lahatra fa tsy ho very ny volan'olona zay hampitra amin'ny atsika fa afaka mampitombo an'ireny vola reny atsika dia arakaraka ny fahaizantsika manisy lahatra no hahazoantsika tombo. Arak'izany dia everiny loholona teo aloha Beza Seramila fa zava-dehibe ny fanomezana antoka ny mpamatsy vola sy ny mpandrarava any ivelany ahazoan'izy ireo sy ny malagasy tombony amin'ny fiaraha-miasa.